Ominareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Ny filazantsara araka ny Jaona 4:12, ny andininy 2:12 ka hatramin'ny 5:12 no soratra masina voalahatra ao amintsika amin'ny teny ity, ary izany no akana indray ny toriteny. Fa ny andininy 13:12 no tena ifatoantsika ny amin'izany. Amin'ireo filazantsara anankiefatra izay ananantsika ao amin'ny testamenta vaovao, ny filazantsara araka ny Jaona dia miavaka raha pitahaina amin'izay anankitelo. Izany fiavahany izany dia miseho hita amin'ny lafiny rehetra raha amin'ny endrikiny. Ny filazantsara ny Jaona dia miendrika poetika kokoa, miendrika teolojika kokoa, fa sy tahaka an'ilay sinoptika izay mitovitovy fijery ary mifamatotra ihany koa. Raha mitanjony ty filazantsara ihany koa no jerena, ny filazantsara sinoptika dia haitsika tsara mitantara ny amin'ny fiainan'i Jesosy. Fa ny filazantsara araka ny Jaona dia mampiharihary ny maha-Andriamanitra an Jesosy. Misy teoloziana ary milaza fa ny filazantsara araka ny Jaona hono dia masina sady lalina kokoa. Raha ny fomba fijerin'izy ireo ny amin'ny fanahy masina, ny fomba filazan'izy ireo ny amin'ny fanahy masina indray, ho an'ny sinoptika manokana dia ny fanahy masina dia hery ho an'ny asa. Fa ny filazantsara ny Jaona dia milaza fa ny fanahy masina dia mpitarika, mpanazava ary mpananatra. Ny andininy 13:12 amin'ny Jaona 4:12 dia miresaka ny amin'izany fanahy masina izany. Misy hafatra anankitelo farafahakeliny tian'Andriamanitra ampitaina amintsika ny amin'izany. Voalohany dia izao: ny fanahy masina dia fanahy ny fahamarinana. Ny fanahy masina dia fanahy ny fahamarinana. Eo amin'ny andininy 13:12 tapany voalohany no ahitasika izany. Mazava be ny dikan'ilay hoe fanahy ny fahamarinana amin'ny teny Grika, topnemates alateas, izay midika hoe ny fanahy masina dia mpiaro ny fahamarinana. Ary raha jeresika ty soratra masina ity dia miresaka fotoana anankiroa samihafa, ankehitriny sy noavy. Ny ankehitriny dia ilazana ilay fotoana iresahany Jesosy amin'ny mpianany, izany hoe amin'ilay fotoana iresahany. Fa noavy indray dia miresaka ny amin'ny iaviany izany fanahy ny fahamarinana izany. Ary ilay fanahy ny fahamarinana no ilaza amin'ireto mpianatra ireto ny marina rehetra. Teo aloha masy dia izao no hoe ireto mpianatra ireto dia tsy nahazaka ny marina, tsy nahafantatra ilay fahamarinana. Fa rehefa tonga ilay fanahy ny fahamarinana dia ilay fanahy fahamarinana no hitondra ireto mpianatra ireto ahafantatra ny marina. Ny Andriamanitra ivavahantsika ary avako malala dia Andriamanitra marina, ka mitarika ny olony ho amin'ny fahamarinana. Ary ny fanahin'Andriamanitra izay omen'ny olona dia fanahy ny fahamarinana. Arak'izany amin'ny fanahy masina ny loharano ny fahamarinana. Ao amin'ny Jesosy Kristy ihany koa ny loharano ny fahamarinana. Ary izany mahatonga ny Jesosy miteny hoe izany lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy afaka makany amin'iray raha tsy amin'ny alalako. Ny olona manana ny fanahin'Andriamanitra ary avako malala dia mandeha amin'ny fahamarinana, miaina amin'ny fahamarinana. Satria izay mihitsy ilay fanahy masina ty anatintsika, fanahy ny fahamarinana, tsy maintsy mandeha araka ny fahamarinana ny olona tarihin'ny fanahy masina. Ry havana malala, miaso anao ny tenin'Andriamanitra ankehitriny, mandehana araka ny fahamarinana, mandeha miaino ny fahamarinan'Andriamanitra. Naiza misy anao
ninninna ataonao na eny amin'ny toeram-pivarotana na eny amin'ny toeram-piasana na eny amin'ny toeram-pianarana dia aseho fa olona manana ny fanahy ny fahamarinana ka tsy maintsy mandeha araka ny fahamarinana n'Andriamanitra. Hitasika ny any amin'ny Mika 7:1-5 ka hatramin'ny 5 manam-porofo izany indrindra. Ny fanahy masina no nitarika n'ilay mpaminany handeha araka ny fahamarinana. Zay ny afatra voalohany fa ny faharoa dia izao. Ny fanahy masina dia fanahy mpitaridalana. Ny fanahy masina dia fanahy mpitaridalana. Eo amin'ny 7:10 tapany faharoa no ahitasika izany. Ny dikan'ilay hoe mpitaridalana eto dia izao hoe hodegeo. Adikan'ny teny malagasy hoe mitantana amin'ny lalana mahitsy, mitarika amin'ny lalana mahitsy, manoro lalana ary mampianatra amin'ny lalana mahitsy. Eto dia ambarany Jaona mazava tsara fa lay fitantana ny fanahy masina, lay fitarian'ny fanahy masina dia makany amin'ny marina. Makany amin'ny marina rehetra. Jesosy Kristy velona no tondroin'ilay hoe marina rehetra eto. Ny fanahin'Andriamanitra dia mpitarika mahatoky ho ny olony. Azo iatehirana ny fitarian'ny fanahin'Andriamanitra, azo itokisana ny fitarian'ny fanahin'Andriamanitra satria mampiorina ny finoana ao amin'ny Jesosy Kristy. Tany amin'ny testamenta taloha dia efa hita zany fitarian'ny fanahin'Andriamanitra zany. Ny fanahin'Andriamanitra no nitarika ny Israely tao anatin'izay zavatra rehetra nitanteran'izy ireo. Tadidio ry havako malala fa ny fanahy masina dia tsy hitarika antsika amin'ny faratsiana na oviana na oviana. Ny fanahy masina tsy hitarika antsika mihitsy hoe ankalao raha anina, iadivo raha anina. Fa ny fanahy masina dia mibanjina mandrakariva ny ananantsika fiainana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fanahy masina dia mikendry mandrakariva ny hiorenantsika ao amin'ny Jesosy Kristy. Eo amin'ny fiainantsika, isika tsirairay avy reto dia mba samy manana n'izay kazikaziny aby, samy manana ny amin'izay mety ho vinavinany aby. Sasany zao mba mana faniriana hoe raha mba tafita fianarana dia tiako zao mba any ampitan-dranomasina any miasa. Mba tena mianakavy zao raha mba miala sasatra ny 10 pointy zay amin'ity taona ity. Samy manana ny kazikaziny daholo. Fa zao anefa ka possible dia zao hoe ny fitarian'ny fanahy masina dia mety hifanohitra amin'ny kazikazitsika. Dia akory ny atao? Andeha anaraka ny fitarian'ny fanahy masina. Andao anaiky ny fitarian'ny fanahy masina satria ny fitarian'ny fanahy masina dia mitarika antsika ho amin'ny fahatsarana hatrany. Miasa anao ny tenin'Andriamanitra ry havako malala. Manaiky ny fitarian'ny fanahy masina. Fa zay mihitsy no antom-posian'ny fanahy masina hitaridalana antsika. Raha tsy manaiky isika, iza no tarian'ny fanahy masina. Amin'ny teny ity moa dia fotoana natokana ho an'ny fetiny reny dia mampahery ny reny rehetra. Ny fanahy masina no hitaridalana ny reny rehetra, ny amin'ny fanatanterana ny andraikitra, ny fanatanterana ny adidy, amin'ny fikarakarana ny zanaka, ny amin'ny fikarakarana ny vady, ny amin'ny fikarakarana ny ankohonana rehetra. Indrindra fa eo amin'ny fanatanterana zara fanompoana maro samihafa izay no fidianan'ny tompo anareo. Dia mahereza indrindra ry reny malala isany. Zay no afatra faharoa. Fa ny fahatelo dia izao, ny fanahy masina dia fanahy mpanambara. Ny fanahy masina dia fanahy mpanambara. Amin'ny 7:10 tapany fahatelo no ahitasika izany. Ny dikan'ilay mpanambara raha jerena ny teny fototra dia izao no hoe milaza ny amin'ny hoavy sy ny amin'ny hevitry ny Kristy. Ilay faminaniana momba ny fiangonana no tiany ambara amin'ilay hoe hoavy. Izany faminaniana izany anefa dia tsy hoe faminaniana vaovao akory
fa fanambarana ny tenin'i Kristy ary izany fanambarana izany dia voambara tamin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy masina. Arak'izany dia mampiseho ny Mahandriamanitra azy ny fanahy masina satria nilaza ny hafatra avy amin'iray ary milaza ny amin'ny Jesosy Kristy amin'ny olona rehetra. Amin'ny alalan'ny fanahy masina irery ihany no ahafantarantsika ny zava-miafina amin'ny tenin'Andriamanitra. Satria ny fanahy masina no mifandray mivantana amin'Andriamanitra, mampita ny hafatr'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Riavako malala izay maheno izao toriteny izao. Izaho sy ianao dia anisan'ny nofidian'Andriamanitra. Nofidian'Andriamanitra isika ho isan'ny mpanambara, ilaza ilay tenin'Andriamanitra amin'ny toerana rehetra izay misy atsika tsirairay avy. Manomboka androany dia ataovy zava-dehibe izany. Fa izaho sy ianao ilay nofidian'ny Tompo anambara ilay tenin'Andriamanitra, anambara ilay hafatr'Andriamanitra amin'ny manodidina atsika rehetra. Ho faranana izao toriteny izao, aty-pamaranana dia tsy manasatra ny mamerina amintsika fa ny fanahy masina dia fanahy ny fahamarinana, ka mampianatra asika iaina ny fahamarinana rehetra n'aiza misy atsika tsirairay avy. Ny faharoa dia izao, ny fanahy masina dia fanahy mpitari-dalana ka mitarika asika hiorina amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Ary fahatelo farany, ny fanahy masina dia fanahy mpanambara ka milaza ny tenin'Andriamanitra amintsika, milaza ny zava-miafina amin'ny tenin'Andriamanitra amintsika, ary maniraka asika ihany koa ilaza izany eny amin'ny fiarahamonina izay misy atsika tsirairay avy. An'Andriamanitra ny voninahitra hitoetra ao anatintsika izany teny izany. Amen.